ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika riavako malala satria ty alakamisy fa 7 ny volana mety ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny jaune toko fa 5 jaune toko fa 5 andiny fa 20 sy ny fa 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay raha iko aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no ovavolombelona nambara ary ianareo koa dia vavolombelona nambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehafana ity jaune toko fa 5 izay zara mofinaina ho antsika eo anio ity dia iresahan'i Jesosy momba ny fanoharana momba ny mahavoaloboka azy. Izy manao hoe izy no tena voaloboka dia Andriamanitra ray no mpamboatra ary isika kosa dia hoarina amin'ny sampana. Rehefa avy manazava Jesosy ny mahazava-dehibe ny sampana mamoa sy ny teny manao hoe tsy mamoa azy ny sampana raha tsy miray aina amin'i Jesosy dia asehony fa amin'ny jaune tonga 20 ity zany fa misy toe-javatra anankiroa izay manamarika ny fiainan'ny sampana mamoa. Ny voalohany dia izao: izy mifankatia, izy miaina ny fitiavana. 17 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Endriky ny famoazana na endriky ny fahaveloman'ny sampana ny fiainany ny fifankatiavana. Ary ny toetra faharoa izay manamarika ny antsoina hoe sampana mamoa koa dia izy mandray valim-bavaka, manam-pinoana, samangataka araka ny teniny 17 manao hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko i Jesosy dia angatao izay tianareo. Mamaraparana izany fampianarana momba ny sampana mamoa zany dia ity 20 sy ny fa 17 ity izay iresahan'i Jesosy fa ny fanamasinana ny mpananatra dia ndraina ho amintsika hitoetra amin'ny fiangonana amin'ny mpino mba hatonga ny mpino ovavolombelona manambara. Amin'ny 20 dia hoy Jesosy ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia ovavolombelona anambara ary ianareo dia ovavolombelona anambara. Rehavana raha toka mijery ilay teny hoe vavolombelona manambara isika, ny tsipirian'ny teny zany zay teny mahazatra antsika moa ny teny hoe vavolombelona, tsy ho vaovao amintsika ny teny hoe vavolombelona, teny fanalahidy mihitsy ao amin'ny soratra masina ny teny hoe vavolombelona ary azo lazaina ho manamarika mihitsy ary ny fiainana kristianina isan'andro. Jesosy dia ny teny indray maka manao hoe ary ianareo dia irahiko ho any amin'izao tontolo izao ho vavolombelona manerana izao tontolo izao. Ary dia sarobidy zany teny zany ho tsika teo. Teny hoe vavolombelona dia nazahoana nandikana ny teny hoe martiora, nazahoana ny teny hoe martiora zany. Lay matoan-teny izay ampiasain'ny jaune eto rehefa miresaka ilay teny hoe martiora izy ry havako, martureo lay teny, izany hoe lay mahavavolombelona martureo. Ary rehefa mitanisa ireo teny ireo izy zao hoe zany hoe ny fanahy masina dia vavolombelona manambara na manambara ho Jesosy dia ianareo koa dia vavolombelona hanambara. Mitovy lay matoan-teny martureo fa ilay fomba fitanisana azy. Itsika matetika miresaka eto amin'ny fampianarana fa
zava-dehibe ny teny ao amin'ny jauna dia isan'ny nanao zava-dehibe ny teny hitantsika ny jauna toko voalohany andiny voalohany de efa miteny manao hoe ary ny teny de ary ny teny de atao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ny teny de sarobidy amin'ny jauna ary ny fitanisana ny teny sy ny matoa-teny koa de vao maika sarobidy amin'ity fitanisana ny matoa-teny ity dia tanisainy jauna amina fomba fitanisa maharitra lay matoa-teny hoe manambara vavolombelona manambara zany hoe ny fanamasina zany rehefa manambara na miteny dia na itsika koa manao vavolombelona manambara dia asa atao maharitra lay izy tsy asa atao vetivety zany lay fanamasina rehefa manambara atao anatintsika na isika mijoro vavolombelona dia asa atao maharitro tsy hoe zavatra vonjy-tavanandro tsy hoe indray mandeha monja ihany tsy hoe miserana fa fiainana ilay mahavavolombelona fiainan'ilay fanamasina mihitsy maha izy azy n'ilay fanamasina aty anatintsika izy miteny sy manambara ary isika fiainantsika piny mihitsy ilay isika vavolombelona manambara ohatsaina avetra zany de ny fanamasina de tsy fanahy mandalo sy miserana na itsika koa manao asa fanompona mandalo sy miserana mpanao atselika amin'ny mahavavolombelona fa vavolombelona maharitra tsy miova na inona fiova ny toe-javatra maro samihafa raha toa ka jerena ny teny hoe vavolombelona ry avako malala mba hahafahantsika manazava hoe vavolombelona ny inona moa ny teny hoe vavolombelona dia efa mahazatra ny testamenta taloha ny teny hébreu manao azy hoe edetta na edota ny teny hoe edetta na edota zay nadika hoe vavolombelona dia misy karazany maro ao amin'ny testamenta taloha izy eny etra teny testamenta vaovao ara dia misy vavolombelona zay zavatra tsy mihetsika mety ny edetta zany na ny edota de mety ho zavatra mety ho olona mety ho fa ny voalohany dia mety ho zavatra izy ohatra hoe mety ho tsangam-bato tahaka ny nataony Jakoba na nataony Labana sy Jakoba na natahaka ny nataony Josoa dia samy nanao tsangam-bato io vavolombelona ka ilay zavatra iny zany ilay zavatra tsangam-bato io zany ilay zavatra hita maso dia manambara ny fahamarinana n'ilay fitrangan-javatra ny zavatra zay hita maso zany ohatra hoe manangana tsangam-bato anao nity dia milaza marina fa nisy zavatra nitranga teto fanaontsika pino zany rehefa ohatra ka manao tsangam-bato tsika na takela-bato tsika dia fanamarinana fa nisy zavatra nitranga teo fanamarinana fa nisy événement na nisy zavatra niseho na koa nisy teny lazaina tahaka zany ny edetta ao amin'ny testamenta taloha de zay ary amintsika malagasy koa de zay mandrakariva fanambarana fanehoana vavolombelona milaza fa tena nisy lay zavatra tena nitranga lay zavatra amin'izao masina ara de lazain'ny testamenta taloha edetta na edota dia ny didy folon'Andriamanitra ny fiaran'ny fanekena de manambara ny fanatrehan'Andriamanitra ny didy folo de manambara ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny fifatorana misy teo amin'ny zanak'Israely sy Andriamanitra ny didy folo reny ny atao hoe vavolombelona raha ohatra ka miteny zany ny isotra masina eto ka manoro antsika manao hoe ianareo de vavolombelona manambara dia tokony ho tsaintsika koa fa itsika zany de vavolombelony zavatra nitranga vavolombelony zava-nisy vavolombelony zavatra zay niseho ny fanamasina de vavolombelona manambara ty anatintsika fa Jesosy de zanak'Andriamanitra Jesosy de ny rain'Andriamanitra ary isika kosa de vavolombelona anambara amin'ny fiarahamonina fa Jesosy de maty tao amin'ny hazo fijaliana isika raha ohatra ka jerena amin'ny arabaky teny de tsy vavolombelona nanatitry maso ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana tsy akory itsika 4 taona ty lasa aty aorina Jesosy nombona tao amin'ny hazo fijaliana 4 taona lasa zay fa isika dia tsy nanatitry maso zany tsy nanatitry maso ny fahafatesan'ny tompo sy ny fitsakanan'ny tompo tamin'ny maty nefa isika iraina hanambara ny fahafatesan'ny tompo sy ny fandreseny ny fahafatesana misy elanelana zany tsika tsy nanatitry maso fa ahoana ny mahatonga atsika ho tahaky ny nanatitry maso satria ny fanahy masin'Andriamanitra
ato anatintsika. Lay fanahy masin'Andriamanitra no anambara ato anatintsika ny fitsanganan'ny tompo, ny zavanytranga rehetra, ny fandresen'ny ny fahafatesana. Io fanahy masina io no hitondra atsika iaina ny 2 taona lasa, na ny marimarina kokokoa ny fanahy masina ny nitondra ato anatintsika ny zavanytranga tamin'ny 2 taona lasa eo anatrehany ty sohatra masina zay vakitsika ity, de toy ny vavolombelona nanatry maso isika. Zany hoe raha toka tsy eo ny fanambaran'ny fanahy masina dia sy ny sohatra masina mazava ho azy de ho vavolombelona mandainga isika, satria tsika tsy nanatry maso, isika manizingizina amin'ny fikotsia vavolombelona fa velona Jesosy. Tsy misy kristianina na iray ary tokony isalasarany amin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, ny fandresen'ny fahafatesana. Tsy tokony misy kristianina na iray aza heritreritra manao hoe nitsangana tokoa ve Jesosy, fa itsika dia resy lahatra ary miaina fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo ary mijoro am'zany amin'ny olona rehetra amin'ny fiarahamonina. Tsika tsy nanatry maso an'izany, dia raha sy nanatry maso isika ny vavolombelona nefa nanatry maso, dia inona ny mahatonga atsika toy ny nanatry maso? Iza ny miantoka ny fahamarinany fikotosika vavolombelona? Ny fanahy masina. Ny fanahy masina no miantoka ny fahamarinany fijoroantsika vavolombelona, satria ny fanahy masina de teo mandrakariva, teo izy hatramin'ny nanorenana izao tontolo zao. Hoe ny filazan'ny Genesis toko voalohany azy. Ary ny fanahy masina na ny fanahin'Andriamanitra de teo nambomba tambonin'ny rano, tambonin'ny lalina. Teo mandrakariva ny fanahy masina. Mety tsy teo tsika 2 taona lasa, tsy teo tsika arivo tapitrina taona lasa, tsy teo tsika tamin'ny nanorenana izao tontolo zao, fa teo kosa ny fanahy masina, vavolombelona. Ary ny fanahy masina iny rehefa ato anatintsika de io tenenin'ny Jaona io de miteny izy, manambara izy, ary de resy lahatra tsika. Ny maharesy lahatra tsika zany amin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, dia eo ny lojikatsika olombelona famelozay ny asan'ny fanahy masina. Ravako malala zava-dehibe zany ho tsika teo, ny hoe ny asan'ny fanahy masina dia maneho ny fiainatsika na maneho aty anatintsika ny fahamarinany ny zavatra nitranga, ary ny fanahy masina ny miantoka ato anatintsika ny zavatra nitranga marina momba ny Kristy, ary dia tonga resy lahatra isika ka vavolombelona manambara ny fahamarinany tenin'Andriamanitra no ny asan'ny fanahy masina. Fa raha mitentsika hoe vavolombelona koa dia mety misy koa nefany a vavolombelona tsy tena mandray anjara loatra, mety vavolombelona eo izy, io le ataon'ny teny frantsay hoe témoin passif. Misy koa nefa vavolombelona tahaka ny tenenin'ny tompo, tenenin'ny Paoly tamin'ny Timoty voalohany toko 2:20 manao hoe eo teo anatrehany vavolombelona maro ianao de nanao voady, fa ireny vavolombelona ireny dia mandaly ihany. Izy ireny dia raha miteny keo sohatra masina hoe manao hoe vavolombelona anambara, de izao koa itsika koa de mety ho vavolombelona izay mitazana ny fanompony ny hafa. Itsika koa de mety ho vavolombelona mitazana ny asa ataony ny hafa. Ka amin'iny vavolombelona atsika iny dia mahatonga ny hafa afaka miezaka, mahatonga ny hafa afaka mandroso. Fa tsy zay ihany mahavavolombelona ravako malala, fa ny laina ny mahavavolombelona koa dia eo amin'ny lafiny fitsarana, miantoka ny ataontsika hoe ny fanamelona, ny fanamana, ny fanamarinana. Zava-dehibe zany ny toetra ny antsoina hoe vavolombelona. Ny filazantsaraky ny Jaona de manindry, hoy Jaona manao hoe ny antony nanoratana ankehitrony Baiboly tony dia mba inon'ny olona fa Jesosy le zanak'Andriamanitra. Raha ohatra ka miteny zany eto Jaona maniraka atsika ho vavolombelona, dia ny antony mahavavolombelona atsika dia maneho milaza pahabe maso anatin'ny faharetana ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy, ny mahampamonjy azy, ny ananana fiainana miaraka aminy, ny ananana fifaliana miaraka aminy. Rehefa takatrao azy zay fa mahavahana tsotsotra momba ny vavolombelona izay,
dia andaotsika iresaka dingana nanaroarina koa vokatra roa na telo andrasana amin'ny vavolombelona. Ny vavolombelona raha jerena am'ty jaona toko fa de ambin'ny folo ity dia vavolombelona mamoa. Resaka vavolombelona pasifitsika teo fa ny vavolombelona ry avako malala de tokony vavolombelona misy voandrasana aminy satria ny fanahy masina ato anatytsika fanahy ny famoazana fanahy mahavokatra fanahy miteraka zava-baovao no zany a ny mahavavolombelona ny fiangonana dia izy mamoa. Raha ohatra ka amin'ny toerana misy fiangonana ry avako malala dia tokony misy maridrefy fantatrany fiangonana zany na nympiny de maridrefy ahafantarana hoe misy voatsara eto amin'ity tanàna ity. Raha ohatra ka mamangy tanàna anankiray ianao ka misy fiangonana kristianina ao de tokony efanana fanantenana ianao hoe tsy very. Raha amin'ny toerana misy fiangonana na katolika io na protestanta io na inona rehefa misy fiangonana eo de tokony mahatsiaro anao manao hoe antsy very aho manakavana eto amin'ity tanàna ity satria misy mpino eto misy raita-po amiko eto ara-panahy tokony hatsiaro an'izay ianao zay lay vo ary lay vo zany de zao ny tokony ho hita ao anatin'ny fiarahamonina misy fiangonana io dia ny vona faran'ny tompo hoy ny tompo manao hoe ianareo ny sakaizako zao ny didiko teny mba hifankatiavanareo. Ny mahavavolombelona atsika ry avako malala dia ny fampianaran'ny tompo atsika. Inona ny fampianaran'ny tompo atsika ka asehontsika amin'ny vo ny fitiavanamana ny fifankatiavana. Zany ry avako malala de vo tokony ho hita eo amin'ny kristianina. Zay mahatonga ny Jaona nampiasa lay nitanisa lay matoa-teny martirio amin'ny mode indikatif maharitra zany hoe milaza hoe fifankatiavana de vo maharitra tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika fa tsy hoe anio aty anao fa tsy eny hatramin'izao ihany any ty anao mpinamantsika fa hatramin'izao ihany de zay nataon'ny toro malagasy hoe fifankatiavana raha misy patsa na havana raha misy patsa tsy maharitra arakaraky ny patsa no aretan'ilay fifankatiavana lany ny patsa de rava ny fifankatiavana fa ny eto lay teny hoe vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra zay maharitra de ko zay ko tsika amin'ny fiainantsika fifankatiavany mpino na inona mety ho zavatra mitranga de hoe fifankatiavany mpino dia maharitra. Fifankatiavany mpino araky ny tenin'ny Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko telo ambin'ny folo ny fifankatiavany mpino de mahasongona ny patsa ny toro malagasy hoe patsa de tompontsoa zany hoe lehibe lavitra noho ny tompontsoa ny fifankatiavana. Mamoa fifankatiavana zay ny vavolombelona lay finoana an' Jesosy lay fandraisana an' Jesosy tompo sy mpamonjy fihizona vavolombelona fandraisen'ny tompo de maniry antsika ho vavolombelona ny fifankatiavana sy ny fitiavana vavolombelona mamoa zany. Fa ny faharoa levako malala dia lay teneniny andiny fahenina ambin'ny folo vavolombelon'ny antson'Andriamanitra. Jaona moa de miteny io manao hoe mindiny fahenina ambin'ny folo hoe mba haretany vokatrareo vavolombelon'ny antson'Andriamanitra tsy anareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo. Vavolombelona mamoa fa vavolombelon'ny fiantson'Andriamanitra zany hoe raha ohatra isika ka miasa ny fanahy masina ty anatytsika de tsy mampatsiaro ihany an' Jesosy zay nampianarin'i Jesosy atsika fa ny fanahy masina koa de mampatsiaro atsika fa olom-bo antso ange isika fiangonana ka mahatonga atsika ho taitra mandrakariva amin'ny fanompona. Raha ny tena marina ange ny fiainan'ny mpino ny tokony ho fifoazam-panahy satria ny fanahy masina de mampifoha atsika isan'andro manaitra atsika isan'andro hoe enao ange olom-bo antso hoe ny fiainan'ny mpino de fiainan'ny olom-bo antso ny dikany hoe olom-bo antso de olona manana mission manana asa atao zany. Raha vantany madadino an'izay maha-olom-bo antso anao zay ianao de matory de ilana foazina mandrakariva zany. Ianao anefany na isika zany na ny fiangonana de vavolombelona manambara ny fahavelonan'ny tompo no zany de tsy olona matory tsy fiangonana matory fa fiangonana vavolombelona hoe ny tompo de velona ny tompo de miteny ny tompo de miasa
ary de vavolombelona zany fiantsoan'andriamanitra izany isika. Ny mpino ndray avako malala zay mana fanahy masina ao anatiny dia tsy maintsy ho vavolombelona mahatsiaro hoe za mahana fanomezam-pahasoavana. Ny antso de mifamaritra ny fanomezam-pahasoavana okazava dia ny tompo no miteny manao hoe zangeny ny antso anareo e, no zany de zao manomena reo fanomezam-pahasoavana, no zany de zao vavolombelona mahatsiaro zany fanomezam-pahasoavana zany mandrakariva ka tsy mampirina izany na mandevina izany tahak'ilay lehilahy nandevina ny talenta iray zay nomeny ny tompony azy. Fa ny fahatelo zay tokony ho tsaroana rehefa malala dia tsy vavolombelon'ny fiantsoana ihany fa indrindra koa dia vavolombelon'ny faharetana amin'ny fanompona. Tatsika amin'ny andininy fa 20 tsarovo ny teny zay lazaiko taminareo ny mpanompo sy lehibe noho ny tompony, raha manentsika izy de anentsika anareo koa, ary raha mitandrina ny teniko de hitandrina anareo koa. Zany hoe Jesoa dia maneho faharetana izay mankahala de mankahala ny raiky koa. Jesoa dia mampatsiaro fa ny vavolombelona dia mila maharitra, ary io natonga ny teny hoe martiora, ny teny malagasy hoe martiora de milaza vavolombelona na de ao anatin'ny sarotra sy ny mafy aza. Tsy ny mamoa mahafinaritra ihany no ateraky ny fanamasina ty anatintsika, tsy miaina ny fifankatiavana ihany, 9:20 zany zavatra izany no andikanareo mba hifankatiavanareo, tsy samy vavolombelona ka tokony hifankaty ihany, fa vavolombelona koa ka tokony haritra na de ao anatin'ny sarotra ary amin'ny fanompona, maharitra amin'ny fanompona, fa tsy mitsokan-daharana ao anatin'ny fanompona, tsy mangatsika ao anatin'ny fanompona, tsy kivy ao anatin'ny fanompona, tsy mihemotra ao anatin'ny fanompona. Dia io ny tenenan'ny tompo anao hoe raha zay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena, zay vavolombelona maharitra ihany no vonjena, fa tsy ny vavolombelona miala eny antenantenany na mandositra fanompona na manadiny ny fiantsonana na tsy maharitra amin'ny fitiavana na miala amin'ny finoana. Zany rehetrany de mety ho toetra zay lalovan'ny vavolombelona zay tsy mahatoky. Fa ny vavolombelona mahatoky de zao maharitra izy na inona. Zay mahamaritra io rehefa malala. Mety miatraika amin'ny nofo aza lay faharetana. Tsy mora nge rehefa malala zany hoe irahin'ny tompo mitoro ny filazantsara. Tsy mora nge ny ijoro vavolombelon'ny fahamarinana, manoloana ny firenena be kolikoly, manoloana ny fahalovana mitrango eto ambonin'ny tany, manoloana ny rivotry ny fakahalana mameno n'izao tontolo zao, enao hitondra vavolombelon'ny fiainana, ny fedanana, ny famelan-keloka, ny faharetana amin'ny finoana. De afaka malala vavolombelona ary isika. Vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra, vavolombelon'ny fisin'ny famelan-keloka, vavolombelon'ny fiainana mandrakizay. Inona ny fitaovana omen'ny tompo anao? Ny fanahy. Zay vavolombelona maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. De tany mafy ary zay anananao. Fa ny mahavavolombelona anao dia fitahiana lehibe tokoa. Jesoa miteny manao hoe raha maharitra mitenika ianareo, raha miray amin'ny teniko ianareo de angatao zay tianareo, ary omen'ny ray anareo zay rehetra angatahinareo. 9:20 raha maharitra mitoetra mahavavolombelona isika ka mamoa, maharitra mitoetra mahavavolombelona isika ka miaina amin'ny fitiavana, maharitra mitoetra mahavavolombelona isika ka tsy mihemotra, tsy mangatsika, maharitra mitoetra ho anatsika ny tenin'Andriamanitra, de hoy Jesoa manao hoe angatao azy zay tianareo, omena anareo zany. Fa izao rehefa malala tsy maharitra amin'ireo toetra ireo isika, any ka tsy sa mangataka, tsy vavolombelona maharitra, tsy vavolombelona mahatoky, any ka tsy sa mangataka amin'Andriamanitra. Rehefa malala sahia ary mangataka amin'Andriamanitra, satria anao vavolombelona mahatoky, satria anao vavolombelona maharitra amin'ny fanompona azy, vavolombelona manam-pitiavana, de zao sahia mangataka amin'Andriamanitra. De ho amarin'ny tompo aminao any ny teny manao hoe ary omen'ny ray anareo zay rehetra-katahinareo ny anarako, na inona. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka ahatserovanay ny asan'ny fanahinao masina ty anatinay. Ny fanahinao masina no fanahy mampatsiaro anay
fa voavela elika izahay. Ny fanahinao masina no mampatsiaro anay fa zanakao zahay ary velona ianao Jesoa, resy ny fahafatesana sy ny aloky ny fahafatesana, resy ny asan'ny fahafatesana rehetra, fa ny fahavelomana sy ny fiainana no manjaka ao aminay. Dia mijoro vavolombelona izany fiainana izany zahay. Tompo, vavolombelon'ny fitiavanao, vavolombelon'ny fifankatiavana, vavolombelon'ny fandresenao, vavolombelon'ny antso izay nomenao anay. Tompo, mangataka aminao zahay kristianina, zahay mpino, zahay zandrinao Jesoa, ataovy mahatoky zahay. Aza manaisitra ny fanahinao masina ty anatinay. Avokatra be anie ny fanoloran-tenanay, avokatra be anie ny fiangonanao, ho marina anie ny fijoroana vavolombelon'ny fiangonanao amin'ny alalan'ny asan'ny fanahinao masina. Tompo, amariny fa manana ny fanahinao masina izahay. Dia amariny koa fa izay angatahanay aminao dia omenao noho ny anaranao masina. Dia amin'irao fo zay tompo amin'izao katoky ny Pentekosta izao, ny fonay ovay fonofo ay anaiky fa sambatra izay manana anao. Dia taio ny asanay, taio ny tokantranonay tsirairay avy, taio ny fianarana ataon'ny zanakay, taio ny fikelezana anay isan'andro Jesoa. Ataovy maneho ny voninahitra ao reny. Ao aminao naovana izany vavaka izany. Amen.